Nasarotra ny lalaka le tsy asakanay tsy andeha. Oe mandroso. Miarabanao tale, nampiantso ahy ianao tompoko. Madame Domoina, petrapetraha ianao azafady. Misaotra indrindra tale. Ny antony anatsokanao Madame Domoina, betsaka ny mpiara-miasa ao amin'ny servisinao no mitaraina fa tara adina ray isan'andro ianao ary tsy vita araka ny tokony ho izy ny asa aman'andraikitra izay ankinina aminao. Ekenao sa tsy ekenao izay fanambarana ataon'ny mpiara-miasa aminao izay? Andriamatoa tale, misaotra anao aloha ny voalohany indrindra nametraka ny fanontaniana. Tsara dia tsara ny fanontanianao Andriamatoa tale. Ny amaliko anao dia izao. Fanontaniana no averiko aminao hoe inona ny tianao Andriamatoa tale, taradiny iray asa taradiny roa? Satria za isan'andro io ange tale afaka ataoko hoe taradiny roa na adiny telo na tara tapakandro mahitsy tany amin'ny fiasako taloha tany tara tapakandro na amin'ny 4 mihitsy vao tonga ao am-piasana, fa noho ny fitiavako an'ity asa ity, noho ny fitiavako an'ity orinasa ity sy ny fitiavako ampandroso an'ity orinasa ity dia adiny iray ihany ny fahatarana azoko atao sy amerako ny tenako. Izany hoe efa tena sakrifisy be zany izay ataoko izay dia nefany mbola enjehan'ireo mpialina sy ireo mpanenjika mpiara-miasa amiko ihany ny tenako Andriamatoa tale. Ary ny anampiko an'izay dia ilay teny vahiny, fomba fiteny vahiny hoe mieux vaut tard que jamais, izany hoe aleo tara toy izay tsy tonga, fa za io dia tonga foana na dia tara ary. Ary tsy izay ihany tale fa mbola ampiko an'ilay teny ny soratra masina fohy dia fohy ao amin'ny Matthieu 20:16 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Izany hoe Andriamatoa tale, isika sy ianao kristianina, ka raha tena kristianina dia efa misantatra sahady ety an-tany ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ka ireo mpiara-miasa amiko izay tonga aloha, miseho azy ho tonga aloha, mianan-kendry ho tonga aloha, tonga voalohany ato am-piasana, ireo no tokony enjehana sy sasiana. Fa izaho kosa izay tara sy farany foana vao tonga ato am-piasana dia tokony omena promotion ary tokony atao employé de l'année. Misaotra tompoko. Misy mpiasa ihany koa Madame Domoina milaza fa manodikodim-bola atao amin'ity fiasana ity ianao. Marina sa tsia? Ny amaliko an'izay fanontanianao izay tale dia izao. Fantatrao ve i Beyoncé? Ie, fantatro. Ay, fantatrao Beyoncé? Mahafinaritra anahy izy iny tale, tena inona anahy tena pira tena hitako hoe tena mahay Ilay anisan'ilay album farany amin'izao izy manao tournée mondiale fa tena hitako hoe tena comme ça mihitsy ilay Beyoncé zany, tena hoe na hira na fandihy na resaka show spectacle zany tena hitako hoe tena milay izy, tena tsy miontsina mihitsy izy. Ohatranao hoe hitanao zao ohatranao hoe Maria Carey zao sy tsy haiko hoe efa very le feo Céline Dion zany, efa tena marary mihitsy amin'izao fotoana izao, fa Beyoncé zany tena mbola mijoro foana. Hitany tale dia ao anatin'izay zany le Beyoncé zany, za zany teo Beyoncé zany ato amin'ity fiasana ity zany tena ohatrany hoe za mihitsy le Beyoncé zany hoe tena nasarotra ny lalaka le tsy asakanay tsy andeha na ay moa tsy raha Beyoncé zay. Stop Madame Domoina, stop.